miaraba ny vahiny ihany koa sika Andriamatora Tanora Junior misaotranao manokana satria mbola lavitra be tokoa ianao no antsoina arakaraka ny fiovan'ny toetra raha teto amin'ny firenena moa ny hoe mifanandrify tokoa amin'ny andraikitao izay ny antsonanao izay. Dia mifary miaraba ny mpiaino radio Antsiva sy miarabanao mpanolotra ny Andriamatora Albert fa dia tonga hitafa indray zany amin'izay mety hevitra omena moa zany fa dia hevitra manokana izy ty. Ianao moa sady mampianatra ny amin'izay fifandraisana resam-pirenena izay avanana raha teo ihany koa amin'ny fanadihadiana famakafakana raha politika satria tsy maintsy voajery daholo zany rehetrarehetra zany. Andriamatora Tanora Julien tavaverina tanindrazana tokoa Andriamatora Marika raha valomanana tsisy nafantatra ny fiverenany raha tsy tamin'izao maraina izao voalazany fa nisehatra resam-pirenena no tena nanosika azy tamin'izao fiverenana izao. Ina tokoa zany politika eo amin'ny sehatra resam-pirenena zany amina endry zavatra tahaka an'izao Andriamatora Tanora Julien? Ny eo amin'ny resam-pirenena moa dia tsara faritana dieny zao fa zavatra anankiroa ihany, le hoe izay manana ny hery ary ny faharoa tombotsoa, rapport de force sy ny hoe intérêt, zay ihany ny sehatra resam-pirenena. Raha nandinitsika taloha reny efa indroa zay na intelo tsy adidiko tsara Andriamatora Marika Ravalomanana hoe saka hiditra teto foana ary tena hoe vonona rehefa teny ambony roplanina ary naverina le roplanina tamin'ny farany teo iny. Ny Amerikanina zany fandiniana azy dia te hitsapa marina ny hoe atraisatraisa ny hery politika n'Andriamatora Ravalomanana sy ny hoe ny cotiny zany de popularité tamin'ireny fotoana ireny hoe alefa ianao zany akamy Madagasikara. Tsika ngamba afaka mba mandinika kely fotsiny hoe ninona filazany momba n'Andriamatora Ravalomanana ngamba ny hoe afaka mandinika ihany koa izy hoe raha ohatra amin'ny heriny tenany rery ka hoe ho avy eto Madagasikara izy fatany tsara zao fa tsy maintsy hosamborona izy eny amin'ny seranantsambony seranam-panamanidina ery Ivato ninona kanefa izy sa zay fasahiny zay dia zay lazaiko teo hoe rapport de force. Nitsapain'ny Amerikanina mihitsy hoe mino fantany ambadika tany nisy fitenena mihitsy hoe ndany ianao ara mandeha fa zay no miassurer ny sécurité anao sy ny mombanao rehetrarehetra tamin'izany io fa ny tena tian'ny Amerikanina tsapaina dia hoe ahoana taorianan'ireny hoe exil n'Andriamatora Ravalomanana ireny roa taona telo taona ohatran'ireny efa taona ahoana ny lanjakeriny eto Madagasikara. Dia raha tsika nahita ireny zavatra ireny fa ny Amerikanina zany zay ny tena tao anatin'ny lohany hoe ho tsapainy fa ny Andriamatora Ravalomanana hoe tena ody satria nahazo assurance zay zany le izy. Zany hoe mbola natanjaka ny fitondrana teteza mihitsy zany mbola tany zany tena mbola natanjaka mihitsy mbola tany fa nitsapainy koa hoe ahoana moa après 3 ans d'exil rangaha ty ahoana mbola fijeriny olona azy. Dia zay ny hoe nitsapain'ny Amerikanina nalefa natosiny mihitsy dia hitatsika ireny no fandeha. Mety voafandrika ihany izy ve tao anatin'izay? Mety voafandrika ihany satria ny Amerikanina manana politikany Andriamatora Ravalomanana manana politikany. Dia inona ny tian'ny Amerikanina tongavana ary tao anatin'izay? Hoe mbola azo oerana ve le rangaha ty satria zay le réintérêt lazaiko teo zay. Tsika raha natadidy ny fitondran'Andriamatora Ravalomanana no nahazo le MCA voalohany indrindra Millennium Challenge Compte taty Afrika tamin'ny pays pauvre ary tsika koa nahita fa tsika nahazo an'le hoe saika atao pays pilote amin'ny resaka criminalité internationale zany na ny terrorisme kory ary. Dia zany rehetra zany midika zavatra be dia be ary ny Amerikanina te hitsapa mihitsy hoe mitady olona koa izy aty amin'ny faritra misy atsika aty Afrika hoe iza mety ho azo anakinan-javatra. Dia zay le rapport de force sy intérêt lazaiko teo zay. Raha mijery indray zany tsika eny amin'izao fotoana izao tafiditra Andriamatora Marika Ravalomanana misy fitondrana voavidim-bahoaka nefa eo. Ka zay indrindra tanao tsapainy mihitsy hoe ahoana zetraiza ny fihetsika ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria ny fitondrana amin'izao fotoana izao ge raha nataditsika isaky miteny zany ny fitondrana dia hoe fanjakana tsara tatana, fanjakana tandalana, manaja ny demokrasia sy ny zon'olombelona sy ny rehetrarehetra. Dia te hitsapa mihitsy ny Amerikanina zany hoe ahoana moa zany tsika zao raisiko fotsiny le feuille de route zao. Le feuille de route ny accord politique tamin'ny Andohany kanefa raisitsika ho lalàna. Tsika nefa amin'izao fotoana zao miteny hoe fanjakana tandalana. Dia raha ohatra misakana ianao zany le fahatongavan'le Andriamatora Ravalomanana na ny exilé politika zay any ambadika rehetra any
de mandika n'le lalàna napetrakantsika e tsika nametraka azo lalàna tsika nametraka azo lalàna fa tsy niterenitsika nametraka azo lalàna de inao nefa amin'ny hoe fanjakana tan-dalàna zay zao lafina anakay misy contradiction zany zao zavatra zay ray zany a sur le plan interne zay raha hito amintsika zay fa sur le plan international resaka le hoe ty le accord sy ny aviny ty ao anatin'ny accord manko fanarana de misy ny atao hoe question de bonne foi io a principe général ny droit international io na io de mifeko ny fifandraisan'ny raisam-pirenena ao valo ny principe fa zay zany anisany ngeza be zany le hoe principe de bonne foi tsika nefany a raha nanasony mety efa nisy nanana mauvaise foi tao anatiny io tsika gasy manko mpanao an'izay hoe indramola de nefa ny afantatra fa tsy amerina an'io na hoe anasony anty fanarany ty a fantatra fa tsy ampiatra fa maika ny azy fotsiny dia mitoy zany tsika hoe aiza ho aiza zany ny herin'ilay fanjakana misy mihoatra n'Andriamatomarika Ravalomanana mampatonga azy tafita teto ka avitoiza kely io le tapaka teo le principe de bonne foi tsika nanasony zavatra maro samihafa fandraisitsika lalàna izy nefa tsy nampiaritsika le zavatra zay zao zavatra io tsy tokony iseho akory raha ny tena izy satria tsika ao anatin'io feuille de route io nge ka misy le réconciliation nationale le ye nefa tsika zany a anao tsy anao anao tsy anao anao tsy anao fa mbola midritoko ve moa zany ny feuille de route sy ny fampiarana azy zao zay indrindra no zava-keto le hoe principe de bonne foi ny olona zany tsy amelan'ny communauté internationale mihitsy io raha tsy vita daholo ro rehetra eo satria tsika nanason'io a zay le bonne foi zay ary raha ohatra tsika hoe avenaverina fotsiny am'izao io tsy anakan'zany satria hiteraka précédent dangereux io a au niveau ny Madagascar ary au niveau ny Afrika sy JR zao tontolo zao satria eritreritra zany ny olona raha sanatrika misy zavatra miseho eto andao tsika anasony de manasony efa tsy anatanteraka ny zavatra iny de ina zavatra hitranga anasony fotsiny fahatany zany ny olona rehetrarehetra de tsy anatanteraka zay le mauvaise foi ohatran'izay de lasa mauvaise foi tanteraka io a ary zay ny alan'ny Amerikanina satria ny azy ndrimo ny Amerikanina zay sy ny opinion publique internationale ny azy ny opinion publique internationale tena tsonjovony hoe resaka crédibilité internationale ny communauté internationale sy ndrindrindra ny Amerikanina io zavatra io hoe rehefa tsy anatanteraka ary le olona ay ve ka mahazo mialaala fotsiny am'izao ty zavatra ty zay nge ny olana zay fa raha hoe tanterahanao de A à Z zay ny dediaviny io ary zao zavatra miseho zao ary izy moa nafantatra mety ry zalahy mihitsy naposika hoe rehefa tsy anao le fanjakana malagasy andana loranga tonga de miditra any de hitatsika izy anaovana ny zavatra rehetra raha avy eo fa io zavatra io hiteraka zavatra be dehibe io fa ono Andriamatora Danoira Julien niresaka ianao ny Amerikanina nahoana ny Amerikanina ny tena resanao satria hoe zay ve naporisika Andriamatomarika Ravalomanana verina teto koa ary manahoana ny mety hoe position frantsay manoloana ny hoe tombotsoany eto Madagasikara mety fifanandrinana ihany koa ve zany io am'izao fotoana zao eo amin'ny frantsay satria ny frantsay sy ny Amerikanina zao ry zalahy ny any ivelany zay nataoko hoe tombotsoa iraisana zany raha ohatra tsy fantatritsika zay resaka fatany ambadika tany za tsy nanatrika mety efa tafarisika ny Amerikanina sy ny frantsay momba n'io zavatra eto Madagasikara io satria ny Amerikanina zao raha nahitsika tena intransigeant zany zao ny Amerikanina hatramin'izay hatramin'nisy ny crise hatramin'ny 2009 hatramin'izao hoe tena ahoana marina ny fanarahana nyty hoe fanjakana tan-dalàna ity zay zany zao ny tena ny Amerikanina mety hoe ao anatiny ny fiveren'Andriamatola Ravalomanana fa izy tsy teny an'izany amintsika mihitsy fa ny hoe ny arangaranga de hoe fanjakana tan-dalàna io manahoantsika am'izay fotoan'izay tsika efa mitady an'izay foana mampirisika ny rehetrarehetra hoe hihiditra am'izay nefa tsika zany zao io zao piège be anankiray ngeza be hoe io ary lay ny fanarahana hatramin'izay lalànareo io manina tsy ampiarina zany zao ny olany ary izy moa mahita any ambadika any efa hoe nalefa ny Amerikanina Andriamatola Ravalomanana fa hoe zay miassurer ny zavatra rehetrarehetra raha misy zavatra metsiketsika sisy io de eo zany tsika zao an'izao hoe ahoana moa zany zao raha nanaka fipetra milotsika fitondrana moa zany hoe alefa ary le fampihavanam-pirenena alefa reto tanterahantsika reto tsy ilaina bakio ny avelany akory nge zay eny nefa niteneko hatramin'izay hoe ny tsika ny hoe samy manana souveraineté fiandranam-pirenena firenena fa mahasamy hafa azy de ty misy mahay mampiasa an'izay fiandrianam-pirenena zay ary misy tsy mahay mampiasa an'izay tsika zao de ao anisan'le faharoa hoe ny exercice droit la souveraineté anankiray fa ny hoe exercice de la souveraineté anankiray samy manana ny fampiasany azy ka eo zany zao tsika tokony efa hatramin'izay tsika nampiasan'izany zavatra zany na iotiko vy tsika ny iotiko vanana tsy maintsy ho
teren'ny communauté internationale anaraka ny feuille de route hoe mbola tsy vita angetyry zalahy marina fa misy élection présidentielle teo fa le fanarahana tadiavinareo nitsoahana hoe vitavita fotsiny am'izao tsika mako mpanao an'izany hoe vitavita fotsiny am'izao de samy miala daholo fa amin'ny communauté internationale zany zavatra tena important be zany aminy hoe question de bonne foi ny frantsay raha ka condamné ny cour internationale de justice momba zay resaka hoe question de bonne foi zay tantara kely vetivety fotsiny hoe nisy le hoe ny teny Andriamatovo Valéry Giscard d'Estaing tsy niterena tsy nivozona anazy zany tsy accord akory zany hoe entre parti samihafa fa izy reny engagement personnel an'ny frantsay zay zavatra hoe ho ajanona ho suspendevana ato ny essai nucléaire any amin'ny Pasifika satria tena niady be nijanona zany ny Australianina samy naheno daholo ny olona rehetra de niandry ny Australianina amam-bola taona tsy nisy ihany le zavatra tory am'izay zany ny Australianina tany amin'ny cour internationale de justice condamné la France effet d'annonce fotsiny dio raha filoam-pirenena ianao raha filoam-pirenena ka miteny ohatran'ireny na tsisy ary na tsisy hoe fanarahana zay engagement unilatéral zay voatery ianao anaraka an'izay zay ny sehatra iraisam-pirenena zay hoe voatery ianao tsy maintsy anaraka an'izay na tianao na tsy tianao de ilelazaiko teo hoe condamné la France de la France teo menimenina be azy idirina fa question de souveraineté nay zany défense nationale ny essai nucléaire sy ny sisa fa mivaliny ny cour internationale de justice zay e ka tsy niteny hoe mahazo manao nareo na tsy mahazo manao na ahoana ny tsara sa ratsy io zavatra io fa ny anamelohanay anareo de ny hoe nareo tsy nitana ny teny meninareo zay le hoe principe de bonne foi tsy maintsy mi-exécuté an'izay ianao na tianao na tsy efa nitranga matetika zany teto amintsika tamina fifanarahana politika nisy zany de fa ty ndray motoraka ty efa nisarosarotra ny raharaha ary indrindrindra efa miova zao ny resaka irasam-pirenena miova nisy évolution be de be zao de zay no mahatonga adrala hoe imposé eo am'izay satria lazaina lafy ty hoe fanjakana tandalany ty tsisy niteny mihitsy nge hoe zay anangana fanjakana tsy tandalany fa hoe fanjakana tandalana ka ahoana ary ny fampiaranao am'izay zay nge zany zao zavatra hoe na io le hoe aide internationale mbola miazoazo io nge misy dikany io hoe zany hoe tena miankina tokoa amin'ny fiveren'Andriamanitra Marikaravalomana anaraka ny ambarany foana ve tsy hoe miankina io tsy miankina irery am'izany hoe fiveren'Andriamanitra Valomana zay fa nje voalaza rehetra tao anaty feuille de route de hoe réconciliation nationale retour des exilés politiques y compris monsieur Ravalomanana ary ny famoahana ny aina manjery mihidy sy ny famoahana ny reto hoe détenu politique zany teny ao anatin'ny accord de ny tao anatin'ny fa anisany voaresaka zao Andriamatoa Tanora Julien voatsy ela ny ministre ny fampahalalam-baovao ny resaka hoe ny zava-nisy tamin'ny tetezamita ny filazana fa misy radio valopolo nakatona teto Madagasikara kanefa masovo izy niteny an'izay ary fantatra le masovo raha tiany ambara hoe voatsely io nosolony de io solony indray no niteny hoe tsy marina kaila izy fa tsisy an'izany akory inona ny dikan'izany eo amin'ny resaka diplomatie io samy manany tombotsoany io misy manabotsina misy manakely zany transparence zany ngeka ao anatin'ny démocratie élément pilier na démocratie zany kanefany ny mpitondra rehetra eran-tany tsy manajany zany tsisy hoe raha ny maridrefy hoe 100 ny transparence 10 ihany misy manao jere fotsiny rehefa misy manifestation any Frantsa re teo zao farany teo momba nireny le hoe mariage homosexuel sy ny karazany reny misy contre ny organisateur amiteny hoe 500 000 manifestants fanjakana amiteny hoe 100 000 zany manena hoe 10 000 zany hoe tsy ilazanao marina mihitsy izy zany zay zavatra miseho rehetrarehetra fa anjara zay koa tsy miteny hoe ajanoa zany hoe fangararana zany sy transparence satria manko zay antony zay misy akony politique impact politique zay raha tena 500 000 tokoa ny lahatra teo mieritreritra ny olona hoe ary tena efa tsy lasa mihitsy zao sisy ka tsy mamitaka le fitondrana ihany ve zany am'izany fotoana oatra zany tsy voafitaka ihany ve le fitondrana am'izany satria teny hoe mety hoe 100 000 nefa 500 000 ny tonga eo de vetivety keo mahavita miparitaka zavatra be le izy de tsy voafitsy zay matsy hoe miala am'izay izy hoe vahoaka manko mora manipulé na nge vahoaka na vahoaka eto Madagasikara na ny États-Unis na ina fitondrana zay fitondrana rehetra may manipulé an'ireny satria raha 10 000 ho any lahatra teo tsy de misy akony amin'olona zany fa raha hoe 500 000 ay tena be de be ny zavatra mety hitranga na de hoe olona tsy te hilahatra sy anara de milahatra satria hoe tena fa tsy lasa zao voaka daholo ny kritika an'le fanjakana rehetrarehetra de zay ny tsy tiany zareo zay de mila zany tsika
hoe mandiny tena tsara hoe inona marina moa zany ny tena ho ataontsika ao anatin'izany hoe fanajana zon'olombelona, fanajana fanjakana tandalàna, fanjakana principe démocratique sisisa. Fa ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana manana tanindrazana tahaka an'izao Andriamatoa Danoira Julien, fiaramanidina ny an-dalana fa tsy hoe fiara tsotra, zany hoe tokony hita eny anabakabaka rehetrarehetra eny zany amina asekina tompona andraikitra rehetrarehetra nefa milaza tsisy nalalana zany. So de misy zavatra hafa ve any ambadika zany rehefa misy ohatran'ireny? Za aloha tsy nahafantatra mety hoe avion fantôme nitondra azy nakatina ohatra zany fa mety tsy fantatra koa ke zany mety misy fanarana ataon'ny olona zao resaka politika any ambadika any be deaibe mety tsy voafehy, misy paramètre be deaibe any, misy facteur be deaibe mety efa mifanarahana zany fa tsy te hiteny fotsiny ny fitondrana hoe tena nisy zavatra zany fa manjary manahirana aux yeux ny opinion zay pomba azy de zay mahatonga ny hoe mety ohatran'izao lafiny anankiray zay hoe efa misy fanarana fa de tongava fotsiny am'izao de ohatra hoe devant le fait accompli tsika de ohatran'izay faharoa de hoe tena hoe tsisy nanam-po ary tsisy hoe misy complice ao anatin'izany rehetra zany de hoe alefa azy tongava eto fotsiny aloha huit eo nanaovana azy mba hamelezan'ilay fitondrana zany rehetra zany zay kena ataoko hoe tsy tokony tonga am'izao toeran'izao kory tsika raha nainy resaka ary tsika eto nefa hoe fampihavanana zany fihavanana zany zao efa plus ou moins tsy hitahita tsony satria efa raha tao anatin'ny 5 taona enitaona ianao za milaza hoe mampahalaza Madagasikara de hoe resaka fihavanana nefa mandraky tiny androany tsisy azy zany akory efa tokony eritrerititsika hoe inona zany tena base valeur atsika indray am'izao fotoana zao. Fa na izany aza hoe mety tsisy fanarahana zava-misy azo hitarafana zany hoe nahoana ny tonga mpitandro filaminana mandravan'ny olona eny faravohatra ka zay kena ataoko hoe zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fitondrana tsy filaza daholy ary misy tsy lazanao marina zany mangarahara tena tanteraka zany zay le secret d'état anisany any anatin'ny secret d'état zany mety misy jereo tsara nge raha mandiniksika efa ntegna le filohan'ny république hoe zay nge tsy manakana ny fatongava sy fodinsy tsy zany foana ve le teny hatram'izay fa ny ministre fitsarana sy ministre ndraramba iny miresaka hafa ihany ko hoe misy raha mpitsarana miandry azy fa zao le filoha ny jerevan'ny olona fa izy tsy hijeriny aty ambanimbany madinidinika aty fa zay tenina filoha ihany nijery talafan'ny olona le izy de zay le hoe mety hoe nisy mety hoa mety nisy fanarahana tany na misy pression goavana be tany fa de hoe noko fitondrana tsy te tonga de hibarreko eto amin'ny mason'ny olona ilavilefina hoe anty fa nanaiky fivirenana Andriamatoa Ravalomanana de zany rehetrarehetra zany midika zavatra maro samihafa fa hoe tsy ngilaila ihany ny fitondrana. Eo indrindra mantsy no tiako resahana aminao Andriamatoa Danoira Julien rehefa nilaza Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy andran'izany 2018 zany izy fa zay ve le hoe fandrefesany ao misehatra resam-pirenena ny hoe marefo le fitondrana de manosika olona indray izy anisan'ny zany satria anisan'ny zany élément anankiray zany hoe tsika zao ohatrany hoe miadevitra am'izao amin'ny ankehitriny misy zao fa ny olona mipolitika ny tany lehibe rehetra nge fa sur 10, 20, 30, 40 ans de efa mandinika izy hoe ty ny objectif atsika zao fitondrana zao ke fa jerevana zany hoe tonga ranony ao fitondrana jereva mifandehany izy nge manao analyse be deaibe eto hoe betsaka nohon'ny atsika ary ahoana indray projection zay rovina ny élection présidentielle asinkaraza zao ny olona de efa manomana olona tsika eto rehefa manomboka efa mihetsiketsika daholo ny akabeazany kanefany zala manny azy politique à long terme satria tombontso goavatra na ny américaine na ny frantsay ty amin'ny océan Indien azadinoana fa ary ambony ery nge ambony Madagasikara misy le hoe Diego Garcia zany hoe base militaire américaine anisan'ny goavana indrindra eran'izao tontolo zao mitovitovy amin'ny Guantanamo de olona population tao amin'le Ile Sagos manko ny anarany io taloha zay nisy ponina na midin'ny Britanika tamin'ny Amerikana ndreo ndroana daholo ny olona tao eritrereto zany ndroana daholo to de nanaovana base militaire zany hoe ny tombontsoa ny tena ambony de ambony amin'ny Amerikana ninona zavatra miseho na ho faty eto atsika menakavy na ny Amerikana na frantsay rehefa fanaraka amin'ny tombontsoa zay de zay ny azy zay fa tsika fotsiny hoa ny adalabe tsika efa mahafantatra an'izany betsaka efa mahafantatra an'izany eto Madagasikara na mpitondra ara fa ohatra magaga rehefa tonga ambotsoroa ohatra ve na eny avoloha ve de lasa ohatran'ny badenideny zany daholo je tonga ao zay no magaga hoe tsy mahatsiaro ohatra tsy mahatsiaro teny zany daholo ve tsika menakavy sa mpanolotsaina ny tsy misy sa tsy fantatra tsony satria be deaibe zavatra mahagaga farany Andriamatoa Danoira Julien zao zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena zao hoe tafiditra tsehatra indray ny mpitandro filaminana
mandravany sy ny olona eny amin'ny faravoatra eny, inona ny mety ho dikan'izany aoriana kely eo, anafaingana sa anamora sa andamina sa anakorotana? Anasarotra ny fitondrana ankehitriny zany, anasarotra zany ka zay ena ataoko hoe mbola tsy de tena lasa lavitra loatra alao miresaka. Ianao zao tsy afaka manao inina, andeha anagadra ve, andeha mierina ny otora valomanana any Afrique du Sud entina amin'ny roaplanina ve, sady ho avela am'izao izy ve, kanefa situation tsy afaka hoe amela am'izao fotsiny am'izao satria aza dinoina fa malagasy zay koa no tsy de voadinika mpanao politika eto amintsika loatra. Ny malagasy nge ka olony fo olony fo. Jereo tsara tamin'ny andro ndray mato Didier Ratsiraka be de be ny zavatra nataony resaka ny momba ny Didier Ratsiraka tamin'ireo fotoana reny mpangalatra mpamon'olona mpanao didjadony mpanao risoriso hoe de roay nasorona teo izy telo taona tateoriana fandimony trotro azy nanao antsangory daholo atreny vato ka hatratianalaka zay koa ndre matora valomanana. Raha ohatra tena fetsy andremato Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro naveraniditra izy, ianao nge eo amin'ny fitondrany tsy nisy mihitsy na nisy fa vitsy ary hoe teo fitondrana ka amin'ny organiser élection ka hoe tsy lany taty Afrika, nisy fa zay indrindra hoe l'exception confirme la règle. De navela izy niditra zao izy lasa martyr, lasa ohatrany hoe no zay matoko olo foky ny gasy hoe victime le zavatra rehetrarehetra amseho de malahelo ny gasy de nandeha tokoa ny élection. Ary zay ny tena natahora amin'ny frantsay geny le hoe raha tia moka miverina eto ndray matora valomanana ka hilatsaka sûr et certain fa premier tour de vita araka ny lazainy. Reo hoe ndray matora Benson reny nipotra teto tany ambadika tany tsisy nafantatra nanisy nafantatra fa tsy de tena tao anatin'ny sain'ny olona loatra, reny ny score azony premier tour. Fa mieritrereto fa hoe ndray matora valomanana ny teo na olona zay tao mouvance ny ary vita ny raharaha fa de zany zavatra rehetra zany tokony hoe afantatra an'le mponina malagasy fitsy zany mpanao politika fa ny malagasy mora ty ary mora maka ala tonga eo anao de osana rehefa avy hoe omboy de ohatra zay de rehefa omboy ndray misy manombo de hoe jereo tsara fa olona zay mihitsy ny olona nanitsika ndray matora valomanana tena akaiky kely mihitsy zany tamin'ny fotoanandro am'izao fotoa zao mitery tsy efa ampy ve zay tsy alova izy ody am'izay taloha am'izany fa ny olona akaiky ny fony Marc Ravalomanana koa nefa milaza mamerina azy jambany malety ka asa de zany rehetrarehetra zany tsika malagasy zay tena maranantsika azy ndray matora Danoira Julien ny hoe inona ny mety hitranga alliance Rajoelina Ravalomanana sa alliance Rajonary Mampianina Ravalomanana? Raha mipersiste am'izao ny fitondrana hoe miditra amin'ny resaka fanenjanana de tsy maintsy isy zay mety isy zay hoe alliance Rajoelina Ravalomanana zay anerinany. Fa raha ohatra kosa fetsy am'izao fotoana zao de Rajonary Mampianina Ravalomanana misy alliance fa zay alliance zay raha zay no mitranga raha zay no mitranga zao manko hipetraka hoe hotantanina ve ndray matonga Marc Ravalomanana sa satria zay filohan'ny repoblika niala teto verine tokoa tokony filohan'ny repoblika ka anjarandray mato filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao no mandinika an'izay zavatra rehetra zay izy manko zao efa tsy miaraka amin'ny mapara ny mouvance Ravalomanana tia efa akaiky sisa de ary amin'ny fanoherana be. Raha ohatra anenjana tady tsika zao de zay le hoe mety hisy alliance tampoka ary alliance contre nature kanefa mety hisy zay la intérêt politique zay mety hisy tampoka zay zavatra zay. Fa raha fetsy le fitondrana satria anao tsy manana base zany nge zavatra hitapoko hitaperena fa tsy hoe fanenjehana akory zany tsy hisy base na ao amin'ny assemblée nationale reo nge tsofondrivotra miankavia de miankavia de tsofondrivotra miankavanana de miankavanany iza nanao tsony raha ohatra sendra misy zavatra ohatran'izay raha fetsy de hoe misy alliance ndray mato Ravalomanana sy ndray mato Hery Rajonary Mampianina fa zany ohatrany tamin'ny androny ndray mato Rajoelina sy Ravalomanana nge raha ohatra koa fetsy tamin'izany fotoana zany ndray mato Ravalomanana ny erana ny asa ndray mato Andry Rajoelina voatako natao izy raha vao ohatra misy zavatra miseho de voatako natao izy fa nanentsy any nataony de reny hoe créer des ennemis pour rien de zao efa hoe efa ndray mato Ravalomanana efa nanontany de perche hoe manohana ny fitondrana zay efa zany foana ny leitmotiv hatramin'izay de anao zany ohatra ny anana teo nefa ianao koa tsy nahita hoe reto marina ny base teny efa any indrindra
délai de grâce efa lasa zany hoe efa manomboka tratra ny usure de pouvoir ianao de zany rehetra zany inona no ataonao amin'ny fitondrana mba hitsambikenina ananana indray ny confiance ny vahoaka sy mba tokisan'ny olona any tena fa raha zao no mitoy anao répression ianao sahirana ianao raha fa avy eo soraka ianao Andriamatora Tanora Julien ry sorako anao manokana ny hoe fiantsonanao maimaika dia efa tany lavitra be tany no miverina nakaty amin'ny radio anjiva makasitraka anao Andriamatora Tanora Julien misaotra antsika pieno sy misaotra anareo mpanolotra ihany koa toizatsika kely zany satria miova zany ny toedra raha zany voasambotra Andriamatora Marc Ravalomanana inona ny mety ho dikan'izany hoe fisamborana Andriamatora Marc Ravalomanana zany teny amin'ny seranam-piaramanidina tsy voasambotra fa efa tonga aty an-trano ny voasamborona ka zay nge na oa misy a hoe mbola tsy kombakomba na misy eo a mpanisy odinakondro hoe avelao hiditra sy ohatran' zany na misy fanarahana tokony a fa tsy samy teny an'izany ny fitondram-panjakana ray am'izay kanefa zao a zava-misy am'izao fotoana zao a nininona zavatra ny seso fanarahana tany a de ny olona aux yeux de l'opinion publique nationale sy internationale de efa ratsy aloha zany ny fandeha javatra manomboka eto zany hoe mety ho tratra am'izay zany le hoe mety hitranga tokoa le hoe Rajoelina Ravalomanana zany zao raha miainga teo amin'ny fisamborana indray eo miainga am'izay de mety possible hoe zay nanana kritika rehetra sa nanentsy an'ity fitondrany ity zany zao mety hiara-dy daholo ndray zany hoe ahoany ty zavatra ty na ny radio na ny télévision tsy ny olon-tsotra ke fa be de be nindresany fa anjara ny fitondrana kosa ny mampiseho an'izany hoe tsy marina daholo zany resaka rehetra zany fa zay eka ohatran'zao sy ohatran'zao zao fa misy ny fitondrana vahoaka nge de zao hoe ohatra fotaka avelanao bananaka izy a poritsaka terenao izy a poritsaka anjara ny fitondrana zany mitady mesure hoe fahaizana mandanjalanja hoe rovina no enjanona ary rovina no poritsaka ty zavatra ty fa raha hoe mienjanona lava de problème zay ary raha ohatra hoe avela ohatran'izao a de problème koa zay ya dia miasarotra ny toedra raha zany Andriamatora Tanora Julien keto aloha hatramin'izao dia mety hanova tanteraka ny fiainam-pirenena manontolo zao zavatra mitranga zao zany raha izao no zava-misy akasitrahako manokana anao Andriamatora Tanora Julien